sinepasana orina sangatraivoonjina velana vaota de makalazanao daolo ny vahoakana volana ampifaliana indray ry havana no hiaravanantsika rehetra amin'izao fotoana izao arabaina satria tafahoana indray sika amin'ny analan'ity fizarana ity arabaina ihany koa satria nahatratra izao andro anio izao dia andro fankalazana ny paska izany arabaina itsika rehetra fa indrindra ianao kristianina izay mitovy amiko amen alleloia teraina ny tompo ny amin'izao fotoana omenantsika rehetra izao indray mba ahafahantsika senao mifampizara ny amin'ny teniny ka eto sika dia iaraka andreny amin'ny tenin'Andriamanitra fa mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra raha sitraka ao dia hiara ivavaka aloha sika mba ahafahantsika miditra lalindalina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra efa fantatra fa ny zavatra rehetra raha fa tsisy vavaka dia zava-poana ary tsisy zavatra tanteraka noho izany hivavaka sika sinao dia izao ianao ihany koa tiako mba hivavaka ho ahy satria fantatra sika fa ny vavaka manova zavatra misy zavatra tisika ny apakte any anatsika any dia oentom-bavaka le olona mitondra ny afatr'Andriamanitra mba ho voarainao le zavatra tiany tompo iresahana na ho voarainao ny hafatra na io fananarana na io fampajivana na io fampaherezana dia ataovy eny ambavan'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ny teny izay zany vavaka mila tonononao ho anao izay miaino dia izao za koa hivavaka dia ary hivavaka ary sika sinao da ary vavaka sika Alleluia ray masina tsara indrindra rainay rehetra tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao satria mbola fitiavana lehibe ty fotoana omenao anay eto ity izao fahafanay mivavaka eto izao dia tena hoe famindrapo lehibe efa fantatra hoe fa maro anisan'ny olona maty amin'ity androany ity dia izay koa nefa eto izao hiresaka ny fahafatesanao sy ny fitsangananao dia fantatray koa nefa mbola misy olona afaka ho atsanganao salanitsangananao tamin'ny maty dia izay velonay na amin'ny andro androany misaotra tompo malala satria fitiavana sy famindrapo no omenao asehonao averimberina eo amin'ny fiainanay isan'andro natory daholo ny rehetra io fa tafafony maraina noho ny amin'izay fahasoavana sy famindrapo izay noho izany tsy ataonay andalo aminay ny andro fa ity zahay sady ianao koa tsy mampandalo fa satria te hiresaka aminay koa ianao amin'ny analany teninao tompo eto dia tondram-bavaka ireto teny izay tianao hiresana amin'ny tsirairay avy reto indray fantatrao fa olombelona ihany aho ary tsy manana zavatra ao ambara tsy manana teny ambara fa ny fanahy masinao kosa nefa manako lazaina aminay noho izany angatahako ny fanahy masinao ampiteny ametraka ny teny any ambavako dia izy nitondra ny teny any amin'ny sofiny olona tsirairay avy izay omenao fahafanay reto anongilatsofina ka hiaino an'izao hafatra izao dia izy ny anokatra ny risim-pandrenesana avy eo anokatra ny fo ihany koa dia tsy ho raraka fotsiny ilay teny tsy ho very fotsiny ilay teny fa hilatsaka ao am-pon'izay velonaina ka mandre ny afatra rehetra dia aoka hiteny ianao ary aoka isiapaky teo amin'ny fiainana tsirairay avy izay mandre ny afatra ao eny tsika izy ireo ihany fa ny tenako ihany koa izay mitondra ny afatra ao ka mitenena ary aminay tsirairay avy ianao ny teny dia teninao ny mpitondra hafatra dia izay hoe mpitondra hafatra tokoa ny anarany fa ianao no anampita ny teny any aminay tsirairay avy dia raisoara ny toeranao mitenena ianao fanahy masina mitenena ianao tompo fa vono ka andrianao izahay tsirairay avy ka dia ho atomboka kafaka amin'ny analany anaranao izao fizarana izao misaotra tompo halleluia amen amen eny ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zao senao isaotra n'Andriamanitra ny amin'ity andro androany ity ary ianao inoko fa efa nisaotra n'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao indrindra amin'izao hoe fetin'ny paska izao izy ity moa izany dia tsara marihana foana hoe ny zavatra tena tokony ho fantarintsika kristianina fa indrindra ny ato anatin'ny baiboly izay mila fantarina dia ny fety izay tokony hankalazain'ny kristianina manana fety telo sika izay voambara atao amin'ny baiboly dia ny fety
ny paska sy ny pentecote ary ny tabernakely. Tena mila fantaritsika ireo aloha zany no voalaza tokony ho fetesika sy hoankalazaintsika. Ny akohatran'io zany rehefa tsy atao amin'ny baiboly dia anjaranao no mandinika hoe tokony ankalazainao ve zay, fa eto aloha tsy hiditra amin'izay fety hafa ankalazaina isan-taona, fa eto dia izay voalaza amin'ny baiboly ihany no arahany zanak'Andriamanitra manara-dia azy. Amen. Eny ary efa nifaly be ianao ary efa fantatro fa herinandro masina ny diavintsika, nanamasy tena tao amin'ny tompo daholo zao dia nandiny tena zao dia nanala ny masirasira ela dia tsy haiko aby ina fandiniany tena nataonao tao fa za eto hiteny zady aoka re mba tsy tao anatin'ity herinandro ny diavinao ny ainanao sy nandininao tena zay hoe resaka fandinian-tena masirasira ela sy ny karazan'izay no ataonao fa mba mitohy foana zany satria sika raha miaraka amin'ny tompo dia isan'andro fa tsy hoe isaky ny isa-taona ohatr'izao fa isan'andro. Noho izany ny fandinian-tena isan'andro mila ataonao na ny fanamasinan-tena fa tsy hoe isaka alohan'ny paska ihany. Mila fantarinao tsara zay ary mila tanterana ihany koa fa tsy hoe fantatra fotsiny. Eny ary iresaka momba ny fandresena antsika senao ny atao amin'ny fikambanana sy ny atao amin'ny fikambanana atao amin'ny pazina ianao izay mpanaraka amin'ny YouTube na ny atao amin'ny groupe ihany koa dia miara-mahafantatra fa tao anatin'ity volana marsa ity dia nomeny Jesosy an'ilay thème hoe fandresena isika. Tena tsy tongatonga ho azony tokoa reto ilay fandresena izay napetraka Andriamanitra amintsika satria dia izao tsika izao miara-manaiky fa ny tompo izay mampiangona antsika dia ilay izy mihitsy io ilay nandresy ny fasana izay nasiana azy. Ka izao fandresena tsy nitonona fotsiny eo fa hiabakitehana amin'ny tsirairay avy, ho tanteraka any amin'ny tsirairay avy izay mpanara-dia marina izay fandresena izay be dia be fandresena tokony ho tazana amintsika amin'ny androany sy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Eny ary andao tsika hijery tenin'Andriamanitra any amin'ny filazantsaran'ny Matteo, filazantsaran'ny Matteo. Samy mijery baiboly raha mety ianao. Filazantsaran'ny Matteo toko 7:20. Inoko fa tsisy vina aminao io tenin'Andriamanitra io rehefa fiainao ary mety efa nitorianao ihany koa za koa raha tsy diso efa nisy toriteny momban'io atao anivon'ny pejy dia inoko fa efa tsisy vina aminao zany ilay teny fa averina foana hoe mahatsara antsika ny teny miverina ary ilay zavatra rehefa miverimberina ao amintsika dia mihamasaka ao am-po ilay izy dia mankatò fotsiny rehefa avy eo. Ka noho izany tsy vaovao aminao zany ny fifampisarana ataontsika eto amin'izao fotoana izao. Jery an'io teny io sika ao amin'ny Matteo tiako misy hoe mba mijery baiboly ianao mba hanaporifoana fa maso iray sika baiboly mitovy daholo tsy haiko aloha ny ainanao dia tokony ho mitovy zany zay sady filtrenao anatin'ny baiboly ao aminao koa ny zavatra ho vakiana dia avy eo maso iray famakiana iray fifatohana iray. Amen. Zay mihitsy ny ilaina hoe rehefa misy olona manome tokisy indriny dia aingana be koa ianao manokatra amin'ny baibolinao. Ianao raha tsy manana baiboly dia afaka téléchargenao amin'ny alalan'ny Play Store. Any amin'ny Play Store afaka hakanao baiboly dia tonga amin'ny telefonanao sinao tena mividiana mihitsy baiboly fa ilaitsika amin'ny fiainana ary mila iainana ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary hojerevantsika io tenin'Andriamanitra io Matteo 28 1 à 8 hatrany andin'ny fahavalo antsika mijanona. Vakina ny teny amin'ny anarany Jesosy. Ary tamin'ny alina sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy hizaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Faharoa ary indro nisy horohoro-tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Fahatelo ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Halleluja. Fahaefatra ary ny mpiambina ny vato-po noho ny fatahorana azy ka tonga
tahaka ny maty mba miseho miambina hony. Fadimy ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa noombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Fa henona tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia ka jereo fa tao no nandrian'ny tompo. Ary fafito ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo ho any Galilea izy, any no hahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Farany favalo dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra. Halleloia. Dia izy teo fa nivadika kely ny baiboly dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Amen eny amen. Halleloia. Efa nilaza teny ambony tsy izy vino aminao io ten'Andriamanitra io fa miverimbelona antsika zao tsika zao mankalaza ny Pasika dia mifety mifaly ary hitantsika fa any am-piangonana any zao dia miverina indroa intelo ny fitoam-bavaka satria dia maro anisan'ny olona miandro fety vao mankany am-piangonana. Fa ianao izay miheno eto androany tsy ianao ilay miandro fety vao mandeha any am-piangonana fa tena fiainanao ilay miaraka amin'ny Kristy isan'andro. Amen. Eny ary satria miresaka fandresena sika. Fandresena no omena sika ny thème ary eto dia mana-profinisy Jesosy fa izy ilay nandresy ny fasana. Raha tsy nakany amin'ny fasana izy amin'ny rahavavy reto dia tsy nalala ho vakiana teto sika ka hoe nalalana fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, fa nandeha izy amin'ny rahavavy, izany hoe nisy olona natao fitaovana tao nidodododo nandeha nakeny amin'ny fasana. Fa indrisy moa fa tany amin'ny maty ny tadiavana ny velona, tany izy amin'ny rahavavy ny nandeha. Dia zavatra nafinaritra nisy eron'ny anjely izy ireo satria zany ny tompo rehefa misy olona midodododo misahirana mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mifanena amin'ny fahazavana, mifanena amin'ny anjely, mifanena amin'Andriamanitra marina ianao rehefa midodododo misahirana. Zay zao sika dia efa mahita profo fa zay le izy. Ilainao no midodododo mitady an'Andriamanitra, ilainao no misahirana mitady an'Andriamanitra. Nitady izy mirahavavy ka dia nanina ny fanena tamin'ny anjely. Rehefa mifanena tamin'ny anjely izy dia zava-baovao no nilazaina taminy, ohatran'ny toy ny hoe miresaka amintsika zava-baovao koa ingeny nilazaina amintsika androany hoe maninona efa tsy ao anatin'ny fasana intsony Jesosy. Nandresy ny tompontsika. Satria tsara iarahantsika mamaky tsara ilay ten'Andriamanitra teo izy teo. Ozy izy amin'ny fahenina, ozy izy sy ato izy. Ozy izy zany aloha ny anjely taminy hoe ny anjely izy nilaza tamin'ny ravehivavy hoe aza matahotra ianareo fa tsy fantatrareo fa Jesosy izay efa noombonareo tamin'ny hazo fijaliana no fantatra izy fa io le tadiavinareo. Fa zao nefa ozy izy ilaza zava-baovao aminareo avia jereo fa efa tsy atao amin'ny fasana misy azy izy fa efa nitsangana. Dia amin'ny fahinana toy izy hoe tsy ato izy efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia jereo fa tao no nandrian'ny tompo. Miara-malala antsika fa tompo ny lazainy eto tompo ihany Jesosy, Jesosy ihany no ny tompo. Aza miadevitra be amin'izay ianao fa vao marina eto amin'ny baiboly raha mitovy amin'ny baibolintsika. Tao no nandrian'ny tompo. Avia jereo midira lalina dia ho hitanao ny fahaveloman'ilay tompo fa tsy ao anaty fasana intsony izy. Izy eritreretinao ao pasana lava izy efa tsy ao intsony izy. Izy eo ankalazain'ny kristiana rehetra androany io. Ny zavatra ataosika zany zao dia manina mandehana lazao mpianatra mitoriny filazantsara fa velona ny tomposika, tsy manompo Andriamanitra maty intsony sika, mandehana miazakazaka, mandehana mitory ny filazantsara. Ozy izy ny anjely taminy mandehana fainganareo, mandehana lazao mpianatra fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tomposika, nitsangana tamin'ny maty izy ozy izy. Zay le fandresena goavana. Atsika amin'izay dia ozy izy eto efa nialohanareo any Galilea izy, mialohanareo any Galilea izy zany. Toy ny miteny hoe efa nialoha lalana any an-danitra Jesosy nanomana toerana ionantsika raha tia fatahina ianao ka tonga any.
amen. Efa nanomana toerana any an-danitra jesosy de zao lasa ohatrany hoe falo be reto izy mirahavavy reto de niazakazaka sisy ohatr'izany tena hoe eto zany de ohatrany hoe tsy hitatsony zay sy ny tenany de eo ny fiazakazana fa tena faly indrindra any anatin'ny foany hoe hoay nandresy ny tompontsika tsy ao am-pasana tsony de ilaza zava-baovao eto koa zany de milaza zava-baovao aminao fa ianao de andresy ianao manomboka androany raha Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra zay nanangana ny Jesosy tamaty nanala azy tao am-pasana no inonao sy miara-monina aminao sy ny ekenao tamin'ny fiainanao de ilaza zava-baovao aminao aho fa ianao androany de mpandresy ianao mihoatra ny fandresena efa noentan'i Jesosy. Tsy haiko ianao amin'izao na ao anatin'ny fasampiainana karazana fasana misy ny fiainanao androany fa za eto miteny ianao raha io fanan'Andriamanitra io marina no miaraka aminao anangana anao zany anangana anao zany fanahy zany raha mino ianao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Jesosy niara-niaika isika raha tao amin'ny Matthieu 7:20 dia nahita isika hoe nanomboka teo nikononkonona amin'izay ilay ratsy sy ny namany Jodasy izay amadika azy hisambotra azy hamono azy amin'izay. Dia zao rehefa tonga ato amin'ny 7:20 isika dia nihita an'ilay famavakiantsika teo dikan'izay nisy tanan'olona nanala an'i Jesosy tao amin'ny azy fijaliana nitondra azy tao am-pasana. Tanan'olona napiditra azy tao nametraka azy tao fa tanan'Andriamanitra kosa nefa nanalana azy tao satria tsy mendrika an'i Jesosy ny fasana ny asiana azy. Mazava fa ny fasana ny asiana an'i Jesosy sy fasamben'olona sy rambabe-bahoaka fasana vaovao tsy mbola nilevenan'olona fa na izany ary tsy mendrika azy aho. Tsy mendrika azy ny fasana. Za eto ilaza zava-baovao aminao raha vavy sy anadazy miaino fa tsy mendrika anao io toerana misy anao androany io. Tsy mbola io ny toerana tiany Jesosy hitondrana fiainanao. Mila mahiratra ianao mila mahatakatra ianao fa raha velona ny tomponao dia tokony ho velona ianao mitsangana miala amin'izay fahafatesam-piainana izay misy anao androany. Mandehana ary jereo dinio dozy ianao za efa nandiny tena tao anatin'ny herinandro masina fa mety tsy voadinika ao fa misy zavatra point izay tsy voadinika ao fa mila miala tao ianao. Mila mivoaka tao amin'izay fasam-piainana izay ianao, zavatra mamatotra anao rehetra mila miala tao ianao. Satria ny Andriamanitra izay vavanao ny ka velona efa tsy ao anatin'ny fasana intsony ka saika fasam-piainana ina mbola misy anao amin'izao fotoan'izao. Inona izany dia andao tanterao ndanina dinio ny tenanao toy izay ianao za efa nandiny tena fa misy zavatra mahatonga velona aminao ny tena misy zavatra tsy voadinika ao. Mety ariletrika n'olo ao anatina fitaka ianao misy olo izay mazava be tanan'olona no nibatan'i Jesosy napiditra azy tao anaty fasana. Mety misy olona mampiditra anao anatina kizo ao anatina fasam-piainana anatina velam-pandrika anatina tsy haiko. Io dia namana nitarika na tsy fantatra hoe ina fa iza nandetika anao tao amin'ny fiainana io ndana. Efa nandrain'i Jesosy ianao efa nino fa tena nisangana tamaty ny tomponao ianao koa mila misangana amin'izay toerana izay fa tsy mendrika anao io toerana. Tsy izany akory no andeha hiala amin'ny tokantrano ao satria ao mahita karazam-pahoriana mpiainanao dia ozy ianao tena tsy ato ilay misy tsy tia ilay vatsazana sia izay ilay hoe dinio tsara ny tenanao dinio tsara ny zavatra atao fa misy karazam-piainana izay nandeha ten'olona amin'ny fiainanao tsy mendrika anao io fa mitsangana tao miala tao fa ny tompo izay fantatra ao na ninonao dia efa olona efa natsangana tamaty tsy tokony ao amin'ny fasana io intsony ianao. Fasam-piainana nandeha ten'olona anao. Zava-baovao izay lazaiko anao izay dia aoka ianao andiny tena ao anatin'izay fa tsy mendrika ianao izay toeran'izay. Amen. Mino fa resy lahatra ianao isika rehetra fa pirofo vavolombelona tsara misy ny pirofo mitoka mitendry izay fiteny izay hoe tena velona ary ny fiainantsika sy anao androany io dia manapirofo ny fahavelomana ny fiainantsika. Ka aza atao tsinitsinina ny fampahoriana nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Mety mifaly tsika fa fety ny andro fa jereo isan'andro izay fiainanao izay satria tsy mendrika anao intsony no ho lavo ny fahotana karazany maro izay mety mandavo antsika amin'izao fiainana izao. Amen. Andao tsika mbola ijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny any amin'ny testamenta vaovao ihany dia testamenta vaovao ary amin'ny 1 Korintiana
Korinthiana toko fa 5:10 eny farandrindra ny toko zany zay a, ny farandrindra ny toko fa tsy ny atoko ya dia 1 Korinthiana 15 ya ovakitsika eo amin'ny andininy voalohany. Vao hitantsika na ny soramandro eo ambony aza dia efa tonga dia milaza hoe ny amin'ny fitsanganan'ny maty, ny fitsanganan'ny maty hozy izy. Eto dia fandraisantsika tao izay fitsanganan' Jesosy zay dia ndao mbola fakitsika titiny eo amin'ny andininy voalohany arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy na hoe ry rahavavy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo. Faharoa, izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fahatelo, fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Fahaefatra, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Amen. Ya, efa tonga dia niresaka aminao raha zany teny zany tsy ho fakafakaiko dia mazava aminao ny tianyteny ambara. Nampahafantariko anareo ry rahalahy sy ry rahavavy, ny filazantsara dia toy izao milaza dia velona ny tompontsika zany atao filazantsara. Milaza koa ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela, laza tsara zany fa tsy laza ratsy. Ny toriteny izay ifampitorisintsika zavatra efa ninonao zany, ianao zany tsy le olona ntsony hoe mbola tsy nahay toriteny na hoe mbola tsy nalala momba Jesosy, akoatra ny hoe mbola tsy narahin' Jesosy raha androany ianao vao mahafantatra an'izany raha dia afaka miditra tsara ary mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainanao izy. Fa zao nefa isika rehetra raha efa ianao le novonjena, ianao le efa nino, ianao le efa nitoriana ny teny, dia tsy le olona ninonino foana, satria ma tsy misy ny olona dia minomino foana fotsiny eny, fa tena raha izay marina le Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy le nombona tamin'ny hazo fijaliana, le nresantsika teo, le nitadiavin'ny Maria Magdalena sy ny rahavavy ny teny am-pasana, izy marina le inonao io dia zao tena marina zany, efa nitsangana tamaty tokoa izy araka ny soratra masina izy niteny teo. Anefa maty izy nohony amin'inona? Raha marina ny tsy tokony vonoana Jesosy, fa nanino izy ny vonoana? Fa nanino izy napahoriana noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ianao? Satria sika sy ianao be fahotana, ny vesatra fahotana, tsy fantany fa tsy ho tondra antsika izany. Dia tsy maintsy nandatsaka ny ràny Jesosy izy, nanaiko vonoana azon'i Jesosy lavina anie zany, fa tsy lavina le izy, satria izay sitrapony ray raha nahita sika tamin'ny fotoana izy nivavaka hoe ray ao raha sitraka ao dia sory amin'ny sokapoka mangidy zao, fa aoko izy ny sitrapony no atao fa tsy ny sitrapoko. Hitantsika amin'izany tsy ny sitrapony fa ny sitrapony ray, satria tiana zaho sy ianao, sika sy ianao nitondra karazam-pahotana araka an'izay izay le fahotana nataontsika izay zany namonoana azy dia araka izay ozy ny tenin'ny soratra masina. Aoka zany ianao tena ino fa ianao no tena marina fa olona afaka angesika zao efa olona afaka tsika, sy tokony vesatra karazam-pahotana intsony, satria efa izay no antony nanomboana an' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, zany hoe androany ianao zany raha mbola miaina tanteraka ao anatin'izay dia izao tao mamerina anazy eo amin'ny hazo fijaliana, tao hoe nanao tsintsiny hoe sahalan'ny tsy nisy ireny, tao tsisy dikany namatsiana an' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Fa za eto itenanao efa mpandresa maimai-poana antsika sy ianao tamin'ny analan'izay hoe Jesosy nombona noho ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao. Ka rehefa tratra an'izay ianao zany dia mila manohatra ianao fa tsy tokony akseptena intsony ny karazana faratsiana fahotana maro samihafa. Nalevina tokoa izy araka ny tenenitsika, tanan'olona nitondra anazy natao anatin'ny fasana, nalevina izy fa zao nitsangana tamin'ny andro fahatelo, 3 andro sy 3 alina dia nitsangana ny tompontsika. Ohatr'izany tadintsika tantaran'ny Jona koa 3 andro sy 3 alina tao anatin'ny kibon'ny hazandrano tao, fa tsy nahatazona azy ny hazandrano fa namoaka azy rehefa tapitra ny feim-potoana.
Tena manina moa tsy mbola atao hoe tena androtapany na efatr'andro zay vao nivoaka ny hazan-drano ny Jona, fa naninona ny hoe 3 andro. Ary koa manina koa Jesosy raha vao nalevina tao izy dia nitsangana tao, fa maninona nijanona 3 andro. Azontsika amin'izay ilay izy. Isika sy ianao efa ela ty teniteny raisinao ary fantatro tsara fa ianao nefa mbola voafatotra ny fahotana. Ndany ianao mandiny tena tsara, ianao tokony hiaina amin'ny fahafahana tanteraka. Ndao ary omena 3 andro 3 alina ianao andininao tena hidiranao amin'ny fibebahana, hidiranao amin'ny fifatekanana. Mba hiafahanao tanteraka raha ozy ianao mbola tsy resy lahatra tsara ianao. Fa eto ny Tompo efa nanafaka antsika. Zay izy hoe tsy natazona azy ny fasana. Mpandresy mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny analan'izy ilay tena tiasika tsy iza fa i Jesosy Kristy. Tena tiasika io Jesosy io. Izy nampandresy isika. Donc isika eto amin'ny 1 Corinthiens 15 tena tsy miala eto masonao fa hidina kely ery ambany ery amin'ny 14 ary isika. Toy izy ny teny eo hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha sy natsangany Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Hitanao amin'izany? Raha ohatra zany ka tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy araka ny ankalazaintsika amin'izao io dia izao tsisy tokony hitoriana teny inge foana ojo ny toriteny. Iteniteny foana ve zany? Tsisy tokony hiresahana amin'ny momba an'izany intsony. Foana ary na ny finoana koa. Ino foana ve zany ianao? Fa matoa sika sanao zao na niala tany amin'ny faratsiana na nahafantatra hoe misy kaizany Jesosy zany nanana finoanana amin'izany ny sany fanahy masina tena misy an'izany ary tena marina zany. Toy izy ianao efa fantatra zany raha vavy efa tsisy voina aminay intsony foana ny fankatoavanao sy ny finoanao miorona marina ve ianao. Raha ty fa ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy moa misy finoana hitany ve ao aminao ao. Zany finoana zany mihazoazo. Ho foana ny finoanareo, ho foana ny toriteninay. Toriteny izay ataoko eto tsisy dikany akory tsy afaka hiteny inona eto raha tsy nisy marina zany. Sika sy ianao tsy nahita maso fa ny teny eto dia milaza fa ity teny ity dia teny velona, tenin'ny Kristy. Noho izany tena marina fa nitsangana tamin'ny maty ny tombontsika. Ary matoa izy ny teny an'izay dia mila olona andray amin'izay amin'ny fo, anana finoana sy anantena fa izy tokoa ny fahatongavany amin'ny fiverenany eny amin'ny raon'lanitra. Isika sy ianao velona androany eny tompon'izany hafatra izany. Ozy izy ery amin'ny ambambany ery. Ary raha sy natsangany Kristy izy dia foana koa ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotana ianareo, ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodomandry ao amin'ny Kristy. Hitantsika amin'izany avy dia miteny ho azy ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra zany ka tsy natsangana tamin'ny maty ny Tompo dia sady tsy hoe tsy nanaiky izy nombona atao amin'ny hazo fijaliana noho n'izay fahotantsika izay dia inona fa mbola nivezatra ny fahotantsika tsika. Ary tsy nisy natsaham-pahamisy hoe za io maivana, za io afaka, misy karazana caractère afaka tamiko, misy karazana toetra izay tsy nety tamiko fa hitako efa misindra miafaka mety tsy haiko intsony manatanteraka sy fa manina ianao mahay aminao an'izany. Manina nisy karazana fahotana izay namatotra anao, ianao izay mpiaraka vadin'olona, ianao izay mpitsangajanga io, ianao izay mpanao tokantrano maso, ny alanao izay naninona ianao nanapa-kevitra. Matoa zany, nisy izay tena marina fa efa noetin'ny tompony zavatra rehetra. Mbola niaina tao anatin'ny fahotana zao sy ianao raha tsy nitsangana tamin'ny Jesosy, raha tsy nombona noho ny amin'ny fahotantsika izy. Mbola niaina tsara tsika tao anatin'izany. Jereo tsara fa tsika sy ianao avy lavitra. Avy lavitra tsika io no noentina ato amin'ny Kristy indray. Taiza daholo ny nisy antsika za miteny aminao tao anatin'ny faharatsiana, ianao koa tsisy marina na dia iray aza. Fa matoa sika natsary maivana marina fa hoe mbola zay le tsy ialana tsina mbola misy zavatra dinina amin'ny Tompo satria tsy tanteraka angesika amin'ny fotoana tongavan'ny Tompo ka tonga any an-danitra zay sika volazaina fa tanteraka fa hatreto mbola Jesosy ihany olo ny tanteraka. Noho izany mbola ato sika mandiny tena isan'andro zay le niresahana teo. Hatria efa fantatra hoe nentin'i Jesosy ny fahotana fa zao isika miaina eto ambony tany dia indrindray manokatra varavarana. Dia izay ny antony tsy ialana ato amin'ny Tompo.
na reny hitasika reny hoe fianakaviana fa manana havana maro daholo sika de ozy nysika zay sambatra zay maty de ny maty ato amin'ny tompo de toy ivery zany reny olo reny raha ohatra ka tsy nisy hoe Jesosy nitsangana tamaty de foana daholo zany reny de tsy nisy an'izany akory de tondra very sika zany tsy manantena nefa zao sika de tena misy fanantenana be indrindra ho andreo akonana zay tato amin'ny tompo ny maty mbola manantena be ngesika iona amin'ireny amin'ny fotoanany amin'ny fotoana fitsanganany maty de iona amin'ireny sika ary tena azo inona tsara misy zany fa tsy very ireny ka andao tena hoe apetraka ao am-po zany zay aza vela voaozongozona ny finoanao sy ny fanantenanao an'Andriamanitra ary mbola ho avy ny fotoana ionantsika ny Galilea any amin'ny toerana efa nomanana eo antsika ionantsika ny an-danitra indray laza zava-miafina amintsika ozy izy ny teny ery ambambany ery amin'ny faraika amin'ny 10 ozy izy hoe indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy ho domandry avokoa isika rehetra amen tena tonga de tena zaza iso za tsy ho domandry fa zao hoe zava-miafina tokoa zany ary efa milaza ny teny fa ho avy ny fotoana ny fanjavonana manjavona tampoka zany hoe ianao zany raha tsy miala ato amin'ny tompoka mijory foana de zao ho avy ny fotoana tsy ho hitan'olona tampoka atsika ndray mpimaso fotsiny de lasa ozy ny hira ny rizan-drasony-draibe zay ho avy ny fanjavonana ozy izy ny hiran'ny Joseph Tafy tena hoe ho avy zay tampoka atao ipo maso ny hiratra hoe ianona to tsy hitako tsony fa nakaiza lola voandresaka tamiko teo sy hitady olona ianao fa ianao no tadiavin'olona mainina ho avy ny andro anjavonana mety afaka tsy miditra any am-pasana zany ny nofinao afaka tsy mahita zay any ambanin'ny tany mazava moa fa matoa maty tsy mahita tsony maso fa zao afaka tsy mandalo fasana any anatin'ny tany any io nofinao io fa afaka mpimaso de manjavona de miakatra afaka tsara zany de zany ndao hitoetra tsara ato amin'ny tompo sika sy ianao andao hijory tsara ny finoana sy ny fanantenana azy amen zava-baovao zany ary zava-miafina zany miafina miafena ato amin'ny tompo de ho hitanao zany afaka tsy modomandry avokoa isika rehetra ho avy ny fotoana ny fanjavonana irariana misy ny olona manarabiraby ny mpivavaka hoe retiko de ohatra nefa hiakatra velona any an-danitra de ataovy hoe amena to de zay raha isinao raha vao misy mandrabiraby ohatra ny olona hiakatra velona any an-danitra zao eno hoe satria ho avy tokoa ke fotoana anjavona indray mpimaso de niakatra velona to ny rary soanao ihany zany le olona nandrabiraby ianao aza manome tsinenyreny fa misaora isaora zavatra rehetra ya mila hainao zany zay aza mila misandoatra ianao raha misy olona manisy iso teny ianao ya ery ambambany ery ihany satria fa nytenenitsika to tsy miala ato amin'ity 1 Korintiana 15 ty sika ery amin'ny farany ambambany ery farany indrindra zany ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny analan'ny Jesosy Kristy tomposika ahoana ozy izy isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena ny thème ny groupe de fandresena isaorana le Andriamanitra nanalany Jesosy tao anatin'ny fasana nampandresy azy de izao fandresena isitrahako sy isitranao izao androany zao fandresena miezinezina ny porofoin'Andriamanitra no porofoin'Andriamanitra tamin'izany tamin'ny anaran'i Jesosy ny fandresena dia porofoina amiko sy aminao mandraka amin'izao fotoan'izao isika rehetra zay efa niara-dia amin'ny Kristy marina de efa mahita karazana fandresena maro efa no lavintsika daholo efa lavy daholo karazana fiapaina ny nofo rehetra fandresena reny ary zao mbola izao sika misitraka an'izao fandresena zao Tsika koa dia mahita atao anatin'ny Baiboly fa maro be ny lehilahy na vehivavy ny sitraka ny fandresena izay ny fiarahany tamin'Andriamanitra tao anatin'izany. Izany hoe fandresena azotsika sinoa zany tsy ilay fandresena hoe io anao fa miady dia mandresy fa miaraka amin'Andriamanitra ny fandresena sitrahantsika. Raha nahitsika ohatra fotsiny hoe izao zany aloha Jesosy dia efa mazava fa nandresy ny fasana tsy nahatazona azy ny fasana fandresena mezinezina. Inona ihany koa Davida nandresy ny Goliata.
fantatratsika avokoa zany tantara zany goavana zany Goliata zany fa resy ny Davida noho ny amin'iny ny fiarahany Davida tamin'Andriamanitra. Nahita koa sika Estera vehivavin'Andriamanitra izay izy sy ny Jiosy dia naharesy an'izy Mordecai indray. Hitantsika maro i Ezra, maro mpanompon'Andriamanitra tato anaty Baiboly nandresy noho ny amin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Izaho sy ianao izay efa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny androany izao dia ho mpandresy ohatran'izany koa. Tena tsy maintsy mandresy. Aza tononona fotsiny, aza iraina fotsiny ilay fandresena, fa tena hiaino zany, hisitraho zany. Matoa Andriamanitra ny tena izay, mpandresy mihoatra noho ny mpandresy ianareo. Dia tena misy olona zany hisitraka an'izay fandresena mihoatra noho izay fandresena efa hitany teo amin'ny fiainan'izay. Amen. Ijery sika eto amin'ny farany ambany ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 1 Korintiana 15:58 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany riralahy na rahavavy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahifa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria ozy izy fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ahoana tsara? Koa amin'izany ranadao rahavavy malalako miorena tsara ato amin'ny tompo. Aza manaiko voahozongozo ny fiainana, aza manaiko voahozongozo ny fampianarana maro samihafa ianao, aza miovaova ihany koa. Zareo tsara zavatra anankitelo izy: miorena tsara, aza miova, mahefa be, dia ozy izy koa hoe mandrakariva. Mila vitan'olona iray zany io. Isika sy ianao izay efa niarana andeha amin'ny Kristy marina, efa nampandroso azy teo amin'ny fiainana marina, efa velona ao anatinao marina Jesosy. Tsy maty any am-pasana intsony fa velona ao anatinao. Kristy no velona ato anatiko dia velona ao anatinao. Raha izy marina ny velona ao anatinao dia izao mitoera tsara. Aza manaiky vohozongozona ny zavatra misy amin'ity izao tontolo izao ity sony. Izao tontolo izao mikorotana ambony ambany, fa ianao koa eto fa tsy mila mikorotana miaraka amin'izao tontolo izao ianao. Lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao. Miorena tsara, aoreny tsara ny finoana, mitoera tsara, mipetraha tsara ny dikan'izany. Dia avy eo aza miovaova. Sika sy ianao ilay mpiovaova izay misy sika olombelona mpiovaova. Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny izany. Mahita sika fa ny rivotra dia misioka amin'izay tiany hasiofana. Rehefa mandalo amina talakina rivotra sika dia mandrivotra be zany, mikisaka kely ianao, makatakotako satria mandrivotra. Ianao ilay niova, fa Andriamanitra mandefa ny rivotra io dia izay andehanany iny rivotra io dia misitraka ny rivotra iny daholo. Fa ianao ny niala nakatakotako satria mandrivotra loatra. Noho izany isika olombelona mpiovaova, fa Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny, tsy miova amin'ny teny fampanantenana, tsy miova ny amin'ny fikasana. Aza miovaova ianao. Ny fampianarana be da be, samy te hampianatra daholo ny olona, samy te hitondra ny anaran'i Jesosy daholo ny olona, samy te ho zavatra daholo. Fa zahay eto tsy mananambara ankoatra ny Jesosy Kristy izay tena tafapetraka tao anatin'ny fasana. Izy ihany no mampandresy ianao, izy ihany ilay tsy azonao ovaina. Ny ankoatran'izay afaka ovainao. Dia inona kosa izy mahefa be? Mila miasa zany. Tsy hoe za ato amin'ny tompo dia mipetraka tsara zany, mitoetra tsara ozy izy, ko miorena dia miorina, dia mipetraka, dia miandry famonjena, miandry fisanganany maty, dia miandry fahatongavan'i Jesosy, miandry azy eny amin'ny rahony lanitra. Non, mahefa be, mila miasa zany zaho sy ianao. Mila miasa zany zaho sy ianao. Afaka mihoatra n'izay fanataon'i Jesosy zany ny asa ataontsika sy ianao. Be zany, betsaka be. Afaka olona ray zany manana fanomezam-pahasoavana firy izy. Ianao zany tsy anisan'ny olona nandevy talenta fa ndiana ampitomboy izay. Ndana miaraka amin'ny fanahy masina foana, fanahy masina manampy ianao. Fataro ina ny antom-pisianao. Raha olona sady mivavaka ao ny marary izy no sady mpitorotena izy no sady ekena fa ny asa fanompoana samy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana.
ao ny mpaminany, ao ny profeta, ao ny evangelista, ao ny mpampianatra, ao rehetrarehetra fa zao ianao afaka manana firy fo amin'ireny mahefa be nda nataovy maro ny asa fanompoana sy mionona amin'ny zavatra ray ny dikan'izany. Ataovy izay azony tananao atao, ataovy izay azony fotoananao atao, mahefa be, aza laniana amin'ny zava-poana ny fotoananao. Amen. Matoa zany ny teneny eo mahefa be, misy olona tokony havita betsaka zany. Dia ozy izy koa hoe mandraka ariva, tsy hoe tamin'ny taona lasa ny asa be, tamin'ny volana lasa ny asa be, amin'ny volana avril indray zao no tsahantsika, dia izao dia hoe dia fa tamin'ny volana mars angelika izy, dia efa izay zany. Fa isan'andro maraina atoandro hariva, maraina atoandro hariva, aza mikely aina, aza miravoravo tanana, aza miafiafy amin'ny ainao fa atao foana. Mikeleza aina ny tiana teneny fa tsy hoe aza mikely aina. Mikeleza aina fa tsy foana tsy akory ny fikelezana aina. Raha tena ny tompony mametraka azy eo aminao, mandehana ataovy zany. Aza miravoravo tanana, aza malaika andeha, aza malaika miteny, fa vitao ny sitrapon'Andriamanitra. Mahery fa mazava, fa fantatra tsika nefa tsy foana tsy koa ny fikelezana aina. Ny izaniza mikely aina amin'izao fanompoana zao dia tsy sofoany reny. Mihevitra tsika dia fa ela izay nanompoako izay, reraka ihany ny farany, antitra ihany ty farany, tsy hitako misy fiovana fianako hoe hitady fiovana an'inona ianao. Tsy any amin'ilay fiovanao ny tanjonao, fa ny fahavitanao betsaka amin'izay asa izay, fa ny valim-potianao any an-danitra ny miandry. Ary izao ny lanitra dia miara-miasa aminao. Ianao amin'ny fotoana anaovanao asa dia izao misy anjely miaraka aminao, mikapite ny zavatra ataonao, manoratra mandray an-tsoratra. Sao dia ataonao faofoana ary reny, tsisy foany reny, misy mikapitire any an-danitra. Tamin'ny ora zao no nampahiran-dravavy ihany, tamin'ny ora zao no ny fadianina ho an-ranadahy ihany. Voasoratra reny ravavy sy anadahy, aza miferotraina ianao, aza kivy ianao, mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Aza maiky hitady ny valiny ny asa fanompoana natao androany, fa atao foana, atao foana. Zavatra rehefa tiana io tsy mikôty, tsy mikôty fotoana, tsy mikôty andro, tsy misy ferotraina zany, tsisy fimonomononana. Atao mpitiavana satria tianao Jesosy. Mahefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy amin'ny asan'ny nofo. Mila fantaritsika tsara izay. Samy hafa be ireo anankiroa ireo, misitaka ohatra ny akibetanana sy ny fanondronao, fa mpisitaka ireo, tsisy hidirany miara-nofo zany. Asan'ny tompo fa tsy asan'ny nofo mila vitanao betsaka. Ka satria nge eto tany mila miasa, fa dia manjanaka mila misakafo, mila an'izao hoe zay tsy miasa aoka tsy hinana, ararotina daholo ty teny rehetra ty. Fanomena antsika ny 4:20 ora sy 4:20 ora. Tsy hanaovanao excuse amin'ny asan'ny nofo daholo ny fotoana rehetra, fa mandehanina fotoana sitrapon'Andriamanitra. Mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Ny tompo zany no miara-miasa aminao, dia ianao mila mavita betsaka. Olombelona ny eto no miara-miasa aminy. Izy tsy eto fa ny fanahy no miara-miasa amin'ilay olombelona, makatoa, makasitraka, nampiasa lay talenta na fanomezam-pahasoavana napetraka eo aminy. Mba ninona? Mba hisitraka an'izay ny génération rehetra manaraka any. Fandresena ny raisin'i Jesosy tamin'izany any io bataitsika isanao androany io, ary dia isan'andro. Mila mahefa be sika, mila miasa sika miaraka amin'i Jesosy, mila mahavita ny sitrapon'Andriamanitra marina zao sy ianao. Dia izao mitory ny filazantsara, ambarao amin'ny olona fa velona mandraky ty androany ty Jesosy. Ary tsika isanao ny vavolombelony amin'izany. Za zao efa manana fijoroan'ny vavolombelona tsy vita ty andro ty raha ho tantaraiko anao eto ny famonjena nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako sy ny fidirany an-tsehatra tao amin'ny fiainako. Ianao koa ohatr'izay. Ndana tanterao zany, tsy koboninao samirery. Ndana mitory ny filazantsara, ndana lazao ny mpianatra, lazao ny olombelona manana sofina mahafaka miaino rehetra. Lazao fa velona Jesosy, manjaka mandrak'androany, miexiste eo amin'ny fiainan'olona iray ny fisiany. Tsy maty izy, fa velona, tsy nahatazona azy ny fasana. Ianao izay maty-piainana, maty-pahotana, ianao mila mitsangana atao rahavavy, mila mitsangana atao anao ranadahy. Tsy manaiky resiny io ianao, fa mila mandresiny io ianao.
ndao ampahery olona andao ilaza ny marina ny amin'ny olona mety mangidy sofina ny olona mety tsy tehenao an'izany ny olona satria ao ny mino ao ny tsy mino indrindra ndreo tsy mino dia ampaminanjy an' Jesosy zany tsy tompo zany tsy Andriamanitra zany azy ny azy fa isika sianao aloha andao fitaina ny didy manana adidy sika sianao raha vavy-tsanata tsy any pastera zao adidy zao asa fampony zao tsy andrakotsy rabe fa ho any zay mino ho any zay mazoto ho any zay tena tian'Andriamanitra tsy ireo olona lazaina fa voaositra reo ihany no ampanaovina asan'Andriamanitra fa ny fanan'Andriamanitra dia afaka milatsaka amin'ny nofo rehetra ary afaka mampiasa olona aza miravoravo-tanana aza mikely-aina aza miferitraina fa tsy foana tsy akory ny fikelezana aina ireo fiareta-toronao reo ireo tsy fisakafoananao reo tsy isy foana reo maka-toerana avokoa reo ho avy aneny fotoana e ahitanao vavahatra ay ve reto daholo voasoratra ny anjely avokoa rehefa misy olona zany miasa amin'ny fondray manontolo amin'ny fanompona an'Andriamanitra eo koa ny anjely miasa reo koa nge tena miasa lavitra no isika avy dia ireto indray ny en ligne reto indray raisina an-tsoratra tia nampahirany ihany ity ny fahatianao ny ihany tia nanao alimbavako ny ihany tia ny totototo ny tady ny fanan'ilay olona ity zany misahirana koa ny mponina rehetra ao an-danitra ao miara-monina amin'ilay mponiny tany zay miara-miasa aminy ka raha vavy-tsanadao mampahery anao efa mazava aminao fa velona Jesosy efa mazava aminao fa tsy natazona azy mifasana ianao koa mila mitsangana miaraka amin'ny raha lay fanana nangana an' Jesosy tamaty no ekenao ny fiainanao inonao amin'ny tendroatea izy ihany no anangana anao mifahafatesam-piainana rehetra raiso amin'ny ameniny zany ivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy hijanona antsika amin'izao hafatra Andriamanitra izao. Halleluja, ray masina tsara indrindra misaotra anao zahay makasitraka feny amin'izany hafatra izay ny hafatra izao omenao anay izao tsy verimainy izay teny izay milatsaka ty amponay tsirairay avy izay ary tsy anaiky izay raha ohatra ka adinodinay izay raha pisy matomba averimberinao aminay ny teny dia tena misy tianao akatoy izany izahay le mila mikely aina fantatry niza nandrety dia tompona andraikitra amin'izay hafatra izay tsisy hoe tsy anahy zany fa ny pastera zany tsy anahy zany fa ny olom-boasitra zany tsisy afa mialamaina amin'izay hafatra izay Andriamanitra eto dia mangataka tonom-bavako andreto olona tsirairay avy omenao fafanamianao ahy-rito hoentiko mbavaka eto anatrianao mba hisangana izy manomboka androany sahala ny fitsangananao tao amin'ny fasan'io tao dia hisangana ny lafim-piainany ninona maty teo amin'ny fiainany mitsangana izy manomboka androany matimaty ve ny fiainam-bavaka atsanga ny fanahy masina izay nanangana an Jesosy tamatiny izay fiainam-bavaka izay ninona tsy nahomby teo amin'ny fiainany mitsangana avokoa izay androany amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana fiainam-bavaka mitsangana ny alim-bavaka misangana famakiteny misangana famakina fandinina baiboly misangana avokoa ny hakamona ny toromaso misangana mifoa tao avokoa miala tao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy inona matimaty rehetra tao amin'ny lafiny ara-panahy tao misangana avokoa zay satria anao Jesosy Kristy le inonay nanangana nitsangana niala tao amin'ny fasana io izay koa miala ny fasapiainana rehetra na matotra anay fa tsy mendrika anay ato tsy mendrika anay amin'ny zavatra rehetra iainy anay akehitriny zao fa mila miaraka amin'ny fananao zahay na izana izy nangatsitsika ny ara-panany na laindaina mivavaka matory lavo hakamona excuse misangana avokoa izay eo amin'ny anaran'i Jesosy misangana avokoa izay rehetra zay satria inonay fa ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamaty no anangana anay indray androany mety ao no hoe nandiny tena izay tao anatin'ny herinandro tao anatin'ny herinandro masina fa zao Jesosy amasinina eto aminao fiainanay isanandro fa sy iny herinandro iny ny lofosanay tao anatin'izany atsangano izay niaraka amin'ny fisangananao tompo atsangano izay hiala amin'ny fahatorotoriana rehetrarehetra ny tsy fahatakarana ny tsy fahalalana tsy fandinihan-tena isanandro variana mirehaka ty fiainany ity fiazakazana etseroa fa tsy miazakazaka atao amin'ny asa fanompona ampahafantariny tsirairay avy ny antom-pisiny amin'izao fiainana izao fa tsy miaina fotsiny eto izy fa misy antom-pisina avokoa izay rehetra raha eo
ny fanahy zay mety isakana anakana tsy tongava an'ireo valimbavaka reo valimbavaka ireo rehetra ireo amin'reto rahavavy sy anadamanaraka ireo dia toeriko amin'ny anarana Jesosy velona fa Nazareta tsy manaka ireo fanahy ireo. Eny mety ny fanahy zay namitaka na nanao zay fomba ny samborananao niaraka tamin'ny Jotasy namadika anao mba hombona atao amin'ny hazo fijaliana, mety izay no manelingelina anay fa zao misaotra an'izy ireo koa zay satria raha tsy nanaikina ny accepte an'izany Jotasy dia tsy ny afaka nyteninina teto izahay Jesosy, tsy nino ary tsy nafantatra hoe nisy an'izany Jesosy nitsangana tamin'ny zany misaotra ny Jotasy sy ny firongony zay namadika anao. Fa ankehitriny zay tsy mila avadika ny Satana intsony fa fantatra izy ianao ianao ilay velona ty anatinay. Noho izany misangana ny finoanay, misangana ny fanantenana, misangana ny matimati rehetra, tsy manokatra varavarana ho an'ny Satana intsony zahay, tsy voavadika intsony zahay, tsy voafitaka intsony zahay, tsy voaelingelina ny fanahy hafa intsony izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy niza nandrezany afatra izany dia izy ilay atsanganao manomboka masina androandroany. Mety efa noteneninao tamin'ny herintaona, mety efa noteneninao omaly fa androany mikonto vaovao indray. Raha eo mahatoky ianao zay ary mino ho avy ny fotoana ionanay aminao, ary ianao nefa nilaza fa misy toerana izay efa nomaninao any an-danitra izay koa vonona, ary raha tia tahinao zay tehirizinao tsy miovaova zay dia ho hitanay izay toerana izay. Ionana aminao indray manatena izay tompo malala, misaotra anao ny miteny nampahalalana nampahafantarina misy aminay na dia efa fantatra ira dia mbola confirmenao foana izay ilay fitiavana mizara tsy reraka ianao sasatra ianao miteny aminay isan'andro, mba hivononanay, hiambenanay, hiorenanay tsara ary tsy hikelezana, tsy mampiferosainanay fa hikelezanay ny aininay ao anatin'ny fotoana rehetra amin'izao asa fanompoana izao. Tsy ravoravo-tanana zany zahay. Pahireziny tsirairay avy tompo, aoka ianao izay fanahy miasa mandraky ty androany ity, ilay mampiasa ato anivon'ity gropy ihany no miara-miasa aminay tsirairay avy no hampiasa ny tsirairay avy hitondra fanahy maro hiaraka aminay ho any an-danitra ionanay aminao indray, satria ianao ilay fanampanantena fa hitsenanay ny amin'ny raony lanitra. Ampio-reny tsara ny tsirairay avy, ampio-vonony tsara, ampitsangano foazo misy hijoro tsara handeha hamindra amin'izay hiaraka hiasa amin'ny fanahinao zay mitoetra eto amin'ity tany ity. Misaotra ray masinao amin'ny anala ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ametrahako izany vavaka izany na ary noho ny zarana ny teninao rehetra teto. Misaotra tompo, halleluia, amen. Amen. Ho an'ny tompo mivoninahitra ho amintsika rehetra izay mankatony teny ny fiadanan'i Kristy. Velona Jesosy, tsy natazonazo ny fasana, velona eo amin'ny fiainanao izy hisangana manomboka masin'androandroany ny fiainanao, ny lafim-piainanao rehetra ho hitanao fa misy fitsanganana izany. Raha inonao zany dia ho hitanao marina ny voninahitr'Andriamanitra ary tafateny eny am-bavanao tena velona tokoa Kristy. Mbola misy zava-baovao foana avoakanao fiainanao, hiarahana miasa aminao, ahitanao fa tena misy izy velona izy tsy ao am-pasany intsony tokoa izy. Amen. Tainy tompo manokana ianao ary mahireza indrindra amin'izao lalam-piainana izao, lalan-danitra, teriny lalana fa aza miala. Misisia foana, midira foana. Tsy hoe tery dia andao hiala tato fa andeha any amin'ny malaladalaka. Misisy ao ilay izy ao amin'ilay tery ao misy ny tena izy. Mahareta hatrany farany, mahareta hatrany amin'ny fahatongavan'ny tompo. Izao hifampitondram-bavaka tsika isanao isan'andro, entinao am-bavaka aho ianao koa entiko am-bavaka isan'andro. Izay no takiany tompo amintsika isanao, mifampivavaha ianareo. Izay no tanterahantsika isanao dia maninona miara mifanentana fampitantana ao anatin'ny tontolo mpanantsika hitsenan Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Miambena mandraka riva ka aza mety reraka ary mivavaha mandraka riva ao amin'ilay vavaka ny sekireny zavatra rehetra raha vavy tahiny tompo manokana ianao. Amen. Samy mirary soa ny fety rehetra izay mankalaza izaho anatiny ianao koa mankalaza an'izao pasika izao, tahina Andriamanitra indrindra. Amen. Mangiditserina ny kapoka ny sotrina Favotra lehibe inetrena ho tonga nofo
Vavara fitiavana nonamizanao ny aina anatra toronao ny rana finahoanao Sini pasana sandrakenasanatana vonjina velana fautana suri makalasana ulauni vawakana vutana seye vawakana vutana Faravani sandrinao nigadra ny fahotano ny voan'ny fiainana fanandresy ny herinao Sini pasana sandrakenasanatana velana fautana suri makalasana ulauni vawakana vutana suri makalasana ulauni vawakana vutana nirasana latsakao nampiavana naingayo makalasana ulauni vawakana vutana dia santatra hoanay dia fitsangananao makalasana ulauni vawakana vutana Sini fasana Kubina sandratra inga vunjina velana fautana Makalasana ulauni vawakana vutana Seye vawakana vutana Makalasana ulauni vawakana vutana Makalasana ulauni vawakana vutana